Mankalazanao hatrany izay ry Jesosy tomponay eo, fa vonina ny anome fampianarana ho anay mandrakariva ianao, ka dia isaoranay anao tokoa izany. Mamondrafo aminay no ny fahotana izay nataonay, ara-pio mandrakariva izahay anona hery hiadina amin'ilay ratsy sy ireo fampianaran-diso marobe. Voninahitry narinao ny zavaka izany. Amen. Ry sekolady malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina ny voalahatra torina amin'izao alady fafito manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio. Matio toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo. Matio toko fahenina ambin'ny folo ny andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo. Toy izao no favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo izy. Ary Jesosy taminy: mievera ka mitandrema ianareo fandrao ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Dia niaran'sainy izy ka nanao hoe: tsy nitondrantsika mofo anga zany. Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe: nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo ary tsy tsaroanareo va ny mofo 5 ho an'ny 5,000 ka 4,000 moa no nangoninareo? Na ny mofo 7 ho an'ny 4,000 ka 4,000 moa no nangoninareo? Ahoana ny tsy nahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no lazaiko taminareo? Tandremo fandrao azo masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Dia fantany fa tsy nasainy hitandrina izy fandrao azo ny masirasira fanaovana mofo, fa andrao azo ny fampianaran'ny fariseo sy ny sadoseo. Amen. Ny masirasira resahana eto dia ilay atsotsika amin'ny teny frantsay hoe levure na levain. Izy io dia zavatra kely atao anaty mofo kanefa mamparitaka eraka ao mofo ary mahatonga ny mofo lasa lehibe araka izay hitantsika iny. Mitovitovy amin'ilay lazainy sasany hoe karbonetra izay mampibotsina ny mofo, mampibotsina ny vary arakaraka ny ilana azy. Dia io dia raisina tahaka ny zavatra ratsy io indraindray ato amin'ny soratra masina satria nahoana zavatra mora miparitaka, mora miely. Ka raha zavatra ratsy no mora miparitaka sy mora miely dia tena zava-doza izany. Ny fampianaran-diso sy ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina dia marobe. Ary izao tsy voatery any amin'ilay fiangonana lazaintsika fa tsy mitovy amintsika ireny ihany no ahitana izany,
Fa na dia ao amintsika ao ara mety misy izany, ary any amin'ilay fiangonana lazaintsika fa tsy mitovy amintsika reny mety misy zavatra tsara. Ka ahoana ary nahafantarana hoe fampianaran-diso izany na fampianarana marina dia izao, ny soratra masina ihany no fototry ny fampianarantsika. Rehefa tsy araka ny soratra masina dia diso, ary tandremo fa mety misy zavatra araka ny soratra masina, jerena tao araka ny soratra masina kanefa dia diso izany. Ohatra, misy fiangonana zao ohatra zao mivohy ny hoe azo atao ny manana vady maromaro. Dia avy atao amin'ny soratra masina izy maka an'izany fa tsy hoe mandeha lavitra. I Abrahama, i Jakoba, Davida, Solomona hono nanana vady maro noho izany azo atao izany satria navelan'Andriamanitra natao izany. Mitandrema ary sekoly malala. Isika dia mpanota, dia avelan'Andriamanitra hanota isika indraindray mba hahitantsika hoe tsy mety natao. Raha mijery tsara isika ny tantaran'ireo olona voatonanareo dia izao, ny fananany vady maro mihitsy no nahatonga an'ireo zanany izay tsy mitovy ren'ireo miady matetika. Zanaky Jakoba miady matetika, hitanareo tsara ny tsy fitiavan'ny rahalahin'i Josefa azy, satria samy hafa reny ireo, ary reny Josefa ny tena tiany Jakoba. Tahaka an'izay koa ny zanaky Davida izay lasa ny famono, fanao ankeriny. Ary ireo vadin'ny Solomona maro be ireo no nitarika anazy hanompo sampy. Ka tsy hoe akory ireo efa misy olona atao amin'ny Baiboly manao anazy dia hoe mety izany. Ary mety misy koa ao am-piangonantsika miteny zavatra izay tsy eritreretintsika. Mety misy mpitondra fiangonantsika manao zavatra tsy araka, tahaka ny zavatra nisy teto. Rehefa nitenen'i Jesosy hoe mitandremo dia mieritreritra ny mpianatra hoe resaka mofo izany. Ka tsy ny mofo ny zava-dehibe, tsy ny sakafo, tsy ny zavatra ivelany. Izany manko ny zavatra hita ao am-piangonantsika indraindray lasa voizitsika hoe mila zavatra ivelany izay vao manao asa tsara. Mba mila tambiny ara-bola kely indamn'ite izay vao manao zavatra tsara. Mihinako tsika sekolilady zao misy tenenana izany hoe tongava aty fa izarana biscuit, izarana bonbon. Dia raha vao tsy mahazo an'izay tsika dia izao lasa tsy mazoto isika miandry sekolilady, lasa tsy mazoto isika mandeha amin'ilay zavatra tokony alehareny. Ary raha mbola tazomina izay toe-tsain'izay dia rehefa lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe tsika ny herinany dia lasa tsy manao zavatra isika raha tsy misy vola na tsy misy fizarana sakafo na ny zavatra tahaka izany. Mitandrema araka izany resekolilady malala. Maro be ny fampianaran-diso miela amin'izao fotoana izao. Mahireza mamaky Baiboly, mahireza mianatra soratra masina, fa ao amin'ny soratra masina ihany no ahitantsika ny tena lala marina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Jesosy io, tsy vitanay ny ady amin'ilay ratsy sy ireo fampianaran-diso miseho raha tsy manana ny herinao izahay. Koa dia mangataka aminao re izahay. Ampio mandrakariva hita ny tena marina. Voninahitry ny narinao izany vahoaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Unissons-nous dans la prière. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous as donné pour écouter ta parole. Merci pour la parole que tu vas nous donner, car nous savons qu'elle est bénéfique pour nous. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. Aide-nous à toujours lutter contre le mal et à te donner gloire. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. En ce 7e dimanche après la Trinité, la parole de Dieu, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 5 au verset 12. Matthieu chapitre 16, verset 5 au verset 12, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ.
En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, le sachant, leur dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez-vous pas encore que, et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Lorsque nous faisons des pains ou d'autres types de boulangerie, on a besoin de ce qu'on appelle le levain, ou la levure si vous voulez. Une substance, une poudre, un genre de poudre qu'on met dans le pain, et ça fait gonfler la pâte pour avoir l'aspect du pain qu'on voit là. S'il n'y en a pas assez, le pain n'aura pas la forme qu'on connaît bien. Et ce levain-là remplit toute la pâte à petite quantité. Il suffit d'une toute petite quantité pour qu'il remplisse toute la pâte et devienne à la forme ou à l'aspect qu'on connaît très bien. En général, le levain, dans l'Écriture sainte, est considéré comme quelque chose de mauvais, pour le fait qu'il peut se répandre très facilement. Ici, Jésus parle des levains des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi? Il répandait des fausses doctrines et qui se répandaient très facilement. Voilà pourquoi il fallait se mettre en garde de ce genre de doctrine-là. Il y a beaucoup de fausses doctrines à présent. Pas forcément dans les autres églises qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais il peut y avoir de fausses doctrines dans notre église. Comment faire? Eh bien, il suffit tout simplement d'étudier l'Écriture sainte. De bien étudier l'Écriture sainte, parce que, attention, ils peuvent également utiliser l'Écriture sainte elle-même pour enseigner de fausses doctrines. Par exemple, dans certaines communautés, il est permis à quelqu'un d'avoir plusieurs épouses. Et ils utilisent la Bible pour ça. Ils disent que Jacob avait plusieurs femmes, que le roi David avait plusieurs femmes, le roi Salomon qui était sage avait plusieurs femmes, donc c'était permis. Attention, Dieu nous laisse pécher quelquefois pour qu'on comprenne que ce qu'on fait est mauvais. Il nous laisse faire quelquefois, parce qu'on a le choix, on est libre de choisir et il nous laisse faire, et c'est nous après qui nous rendons compte qu'on ne peut pas le faire, c'était mauvais ce qu'on a fait. Regardez par exemple l'exemple de Jacob. Vous savez très bien que les frères de Jacob ont haï, les frères de Joseph, pardon, ont haï Joseph. Parce que Joseph était le fils de la femme préférée de Jacob. Résultat, vous connaissez très bien l'histoire, ils se sont battus, ils ne s'entendaient pas bien. De même pour les fils de David, qui étaient issus de plusieurs mères. C'était arrivé jusqu'au viol, jusqu'à s'entretuer. Salomon avait plusieurs femmes. Mais ces femmes-là l'ont poussé vers l'idolâtrie, à servir d'autres dieux. Donc vous voyez bien que Dieu n'aime pas l'adultère. Mais il y a également des fausses doctrines qui peuvent arriver chez nous, comme ce qui est arrivé chez Jésus. Les sadducéens et les pharisiens travaillaient, avaient plutôt comme objectif la gloire et l'argent. Et on peut voir ça dans notre Église à présent. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas le travail de Dieu s'ils ne reçoivent pas d'une récompense, que ce soit de l'argent ou quelque chose à manger. Nous, par exemple, nous, membres de l'école des dimanches, quelquefois, on doit nous donner des bonbons ou quelques biscuits avant d'aller à un endroit donné ou pour étudier à l'école du dimanche. Le comble, lorsqu'il n'y a plus de bonbons ou lorsqu'il n'y a plus de biscuits, on ne vient plus ou on ne va pas à l'endroit où il faut y aller. Et si on continue à avoir cette mentalité, lorsqu'on sera grand et lorsqu'on aura une responsabilité dans l'église, ça va être très grave. Pourquoi? On ne va pas faire ce que Dieu nous demande de faire pour l'église si on ne reçoit pas de l'argent, si on ne reçoit pas
la récompense ou quelque chose de matériel. C'est le genre de mentalité que Jésus met en garde ici. Car les Sadducéens et les pharisiens enseignaient ce genre de choses. Lorsque les disciples ont oublié de prendre du pain, Jésus leur a montré que ce n'était pas important, que où qu'ils soient, même dans le désert, Jésus peut leur procurer du pain. Mais l'important, c'est d'être avec Jésus. Soyez fidèles à l'étude de l'Écriture sainte et étudiez toujours l'Écriture sainte. Soyez assidus à l'école du dimanche. Que la grâce et l'amour du Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à être forts devant différentes doctrines. En ton ancien nom, nous faisons cette prière. Amen. Socio, fecho pecha,
fitsanana ataona Jesosy io manana mayana Fazetika sy famonona Vivokoana Maole fonalaza sy ora
mitondra tena raisoa Jesosy mana Halulchantena kwana Halau faligera Milifana cheana Sianeireri Yanau feluerinu Itantana Ifiana quiza Ifarina waina narakana Umefumati umewaina va Uira kiraka Izuru farnasina tariwa Umerikana Ifarina waina narakana Umefumati umewaina va Uira kiraka Izuru fanasina tariwa Umejikala Manukani Ilana na ulanaku Itana na utanaku Isandi na maheri Nuitantana ifyainaku Amurizayata Tariwa Umejikana Manukani Ilana na ulanaku Itana na utanaku Isandi na maheri Nuitantana ifyainaku Amurizayata Tariwa Umejikana Manukani Ilana na ulanaku Itana na utanaku Isandi na maheri Nuitantana ifyainaku Amurizayata Tariwa Umejikana
rehetra izy miandry wampandrosoina aza ela voay fa sady manda Sambacciana Ulla manje Iza watsuniza Asatuku Fantachaume Iza manduniza Tizafa Jesus ifitiamana Ijande Aniri huavana Efayela Efelanuni Kajabanyaka Ratu Sitaka Tusichaka Panuswaziza Pano swaziza Izidita Kayara misakafu Amina Uinomarakwana Marakwana Usambatiana Usambacciana Chupanupuitsu Udena sakaza Diana Namaro zitambo isaina Iro fankabanay Mapiririna mafi ilay funa Sana chive uveri maina Iza wansuniza Nefiana manatsu Nazariza Sambacciana Ulla manje Iza watsuniza Asatuku Fantachaume Iza manduniza Tizafa Jesus ifitiamana Ijande Aniri huavana Efayela Efelanuni Kajabanyaka Ratu Sitaka Tusichaka Panuswaziza Pano swaziza Izidita Kayara misakafu Amina Uinomarakwana Marakwana Usambatiana Usambacciana Chupanupuitsu Udena sakaza Diana Aizao no anontanianao dia aoka vao Tsy makivy tsy mety sasatra Sika tily miasa fatratra Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay Jaona toko 13 ny 9:20. Radio Tiany Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao.
ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Metry toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka 1 MHz izany.